abatsika daholo indray tonga soa eto amin'ny SMTV. Androany ny fotoana anatanterahana ny famoahana andilofany eto amin'ny UFPA ASEM. Aty amin'ny espace Aurora mba tsy mahafotsina anatanterahana izany ary hotrolony ireo mpiara-miasa maro be ato amin'ny ASEM ray aman-dreny mpianatra, ireo mpianatra solitena mpanjakany. Ny UFPA ASEM moa efa tsy zoviana antsika intsony fa misy ny gestion et management informatisé ho antsika izay efa manana bac ka maneritreritra ny hianatra izany fitantanana izany ary misy ihany koa ny resaka formation ho antsika izay ampitombo fahalalana eo amin'ny resaka français, anglais, bureautique sy ny maro samihafa. Izara roa fotoana amin'ny androany ny amin'ny tapany voalohany dia isy ny fizarana mampakasitrahana ho an'ireo izay navita fianarana tao amin'ny UFPA ny DTS sy ny licence izany ary amin'ny tapany faharoa kosa dia isy ny lanona be izay irasika tao anaty amin'ity trano mahafinaritra be ity ary ohatra marina. Andiany fanilo no anaran'ireto andiany ity. Sy tonga ho azy zany safidy zany. Sy tonga ho azy satria ireto mpianatra ireto totosa somatsara teo ambany fiain'ny ministera fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny famoahana ny andiany fanilo tato amin'ny UFPA ASEM. So indray zany ny UFPA ASEM vao namoaka izay ankizy izay navita ny fiofanana DTS sy ny licence zay. Mari aketo moa zany fa ireo diplôma izay nozarana androany ireo dia ara-panjakana avokoa moa zany raha ho an'ny DTS moa zany izy dia ho anivon'ny ministeran'ny fanofanana arakasa moa zany sy ny teknika moa zany na hoe bac plus 2 moa zany izy io. Raha ho an'ny licence indray dia efa nazahoana ny habilitation teo amin'ny ministeran'ny roa amby roapolo mianadahy izy ireo no nahazo ny diplôma DTS sy licence teny amin'ny espace Aurora Ambatolampy tsy mahafotsy no nanatanterahana ny hetsika. Misaotra ny vondrom-panabeazana ASEM sy ny mpampianatra rehetra ary ny mpiasa rehetra tao izay nanome anay ny fanabeazana sy ny fahalalana nazahoana ny diplôme licence professionnelle ary ianareo ankizy afaka baka rehetra koa sy izay vona hianatra hanao ny formation dia aza misalasala manatona ny UFPA ASEM ao anatin'ny rotaona monja dia azahoana ny diplôme technique supérieur aorianan'izay kosa dia mandray ny diplôme licence professionnelle. Ny iray mpia azy ireto dia ny professeur Andriamanary Veloseny Arsène Jules notron'ny ray aman-dreny mpiandraikitra eo anivon'ny vondrom-panabeazana ASEM ireo manamboninahitra maro ny lanonana. Eo fiainana zany tsy mila manilitra andraikitra fa tompona andraikitra. Raha misy fahombiazana dia nareo ny tompona andraikitra. Raha misy tsy fahombiazana dia nareo ny tompona andraikitra. Mbola misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny L1, L2, L3 sy ho an'ny formation professionnelle eto amin'ny UFPA ASEM Maroro Timazaza. Efficacité, assurance, réussite. Téléphone 034 99 781 95.